eo amin'resaka fifandraisana larana faraparany no misy any Madagasikara eo amin'ny fampiasana internet lazaky ny 20 isanjato no afaka mampiasa izany eto amintsika paikadin'ny ministera raha teo ny ampitombo io ta io efa misy ny drafitra ametrahana foto-drafitrasa mifandraika amin'izay ny marena teo nisy ny fifanankalozan-kevitra nataon'ny ministra tompon'andraikitra tamin'ireo mpianatra teny Ankatso mampafantatra misy kokoa ny amin'izay maritra ary marikosy Ny 970 isanjato ny mponina eto Madagasikara no mampiasa finday, raha ny 970 isanjato monja no afaka mampiasa internet. Eo amin'ny laharana 720 amin'ny firenena rehetra maneran-tany no misy ny Madagasikara amin'ny fampiasana ireo teknôlôjia avolenta ny fifandraisan-davitra, araka ny nambaran'ny ministry ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny haitao Arakajamirindra nandritra ny famelabelara-kevitra nataony tamin'ny mpianatry ny toe-karena sy ny fitantanana eto amin'ny Université Antananarivo. Mahatratra 520 sy 300 tapitrisa euro isan-taona ny vola miditra amin'ny fanjakana amin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra io. Tanjon'ny ministera ny ampitomboana ho 330 isanjato ny fampiasana internet ary 470 isanjato ny fampiasana finday amin'ny taona 2024. Raha mahatratra io salanisa io isika dia mba hifanentana amin'ireo firenena ety atsimon'ny Afrika. Atratrarana izany dia efa amperinasa amin'ny fametrahana ny tambajotra backbone mirefy 705 kilometatra manampy ny 1 kilometatra efa misy ny ministera amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fandaranasa ihany koa ny fananganana data center iray eny Andotam-pianaka ho ampiasain'ny fanjakana. Mifandray ny ara-toe-karena sy ny fivoaran'ny teknôlôjia ary omanina sahady ireo tanora andray ny andraikiny amin'ny fampandrosoana. Antony nanantanterahana ny dinika ny resahana manokana ny anjara toeran'ny tanora amin'ny fivoaran'ny toe-karena Arakajamirindra izany. Fotoana nirahana ny fanankallohevitra tamin'ireo mpianatra taona faha-4 sy taona faha-5 amin'ny sampana fitantanana sy toe-karena eto amin'ny Université Antananarivo.